Finaritra aby ragnandria tonga soamatsara eto amin'ny fandarana tsetsatsesa-tsiaritra isaky ny zoma ariva amin'ny eninora aty amin'ny misy anay
zany hoe am'fitora any Madagasikara. Mandeha mivantana ihany koa ao amin'ny chaîne YouTube ka raha ohatra manana olana nareo mifanarahana ato amin'ny page de afaka mifindra ao amin'ny chaîne YouTube manaraka izany. Ny chaîne YouTube mandeha mivantana koa Ramanatombontsoa Jean-Luc izay no tapenareo amin'ny moteur de recherche amin'ny YouTube dia mitombe am'lay sary anareo misy hoe fitiavan-tanindrazana de misy sary sarina drapeau Madagasikara de afaka manaraka ao nareo am'izay fotoan'izay. Eny ary tsy aharitra ela antsika androany satria mbola misy asa miandry akory rehefa avy eo fa tonga de vavany avy hatrany no resantsika. Iresantsika ny amin'ny mety mahatonga le kasokasoka koa angambany mandefa ventilateur fa mafana be de mety voaray daholo zay feo zay ka ialana tsiny. Resaka momba ny atao hoe fitiavan-tanindrazana na ny patriotisme tsika. Maninona moa ny resaka an'izy io fa nosika efa miatombotra ny fetin'ny fahaleovantena ny 26 juin de tsy afaka ny hoe andalo fotsiny am'izao ka tsy resaka ny momba an'izay. Ary ny fanontaniana mipetraka zany zay ho voalitsika atao anatin'ity fandarana ty de ny hoe sokajin'ny olona toy inona no azo lazaina hoe tena tia tanindrazana any amintsika ao amin'ny firenetsika. Ary ny zavatra zay ho resahako eto de somary analyse précis kokoa amina tranga anankiray. Za zany tsy manao généralité fa amina cas anankiray de iny cas iny zany no azavaiko eto. Ity lohahevitra ty zany dia toy ny lôjika ny amin'ny lohateny zay hitantsika tamin'ny heriny zay niresantsika ny tam'le resaka nationalité de mifampitohy tsara le izy. Androany indray zany resaka patriotisme no antondresaka. Rehefa nametraka an'lay lohahevitra tamin'ny lakamisy satria isaka lakamisy no mi-annoncer ny manambara mialoha ny lohateny zay ho resahana de hitako daholo ny réaction ho an'izay nanoratra zany nanao commentaire. Ohatra zao hoe ny olona tia tanindrazana ozy nareo dia olona tia ny tenin-drazana ary mahafehy tsara ny tenin-drazana sy ny sisa zay moa le définition classique zay tsisy maharatsy azy. Kanefa de tsara ho fantatsika koa fa be ny olona mahafehy tsara ny teny malagasy kanefa tsy tia ny tanindrazana fa managotry ny fireneny, mampahantra ny fireneny nefa de mahafehy tsara ny teny malagasy, miteny tsara ny teny malagasy, mirehareha amin'ny teny malagasy nefa manambaka ny mpiray tanindrazana aminy. Dia tsy afaka laza hoe tia tanindrazana zany olo zany na dia miteny malagasy daholo ary ny zanany rehetra aty ampitan-dranomasina ohatra. Betsaka koa ny malagasy manana ny fahaizany intellectuel, manana matière grise, manana ati-doha fa tsy zany mihitsy koa ny maha patriote azy. Raha azo lazaina zany raha mametraka fanontaniana hoe misy olona patriote ve eo anivon'ny firenetsika na ny malagasy zany any an-tanindrazana na ny malagasy aty ivelany de ho iaho hoe manahy aho fa espèce en voie de disparition io. Espèce en voie de disparition zany patriote malagasy zany. Mova antsika manana patriote, toe-tsaina patriotika amin'ny domaine rehetra sy ny sehatra rehetra misy atsika. Sa ny zavatra tsikaritro aloha analyseko personnel ty hoa dia toe-tsaina mercenaire no misy amin'ny malagasy. Rehefa misy zavatra atao de hoe inona aloha no parako amin'io, inona no dipany amin'io anahy. Raha tsy misy ho anahy io raha tsisy tombontsoa anao tsy miditra amin'io projet io Ny baiboly koa de milaza an'izany. Toe-tsaina io, ny mpiandry tsara un bon berger, ny mpiandry tsara de manolotra ny ainy hamonjy ny ondriny. Fa ny mpiandry tsy miandry tsara ny ondry de zao tsy azy ny ondry. De mandositra izy mitsoky izy satria rehefa tonga ny fahavalo dia avelany miahaka eo iny. Zany hoe le esprit mihitsy zany no resahana eto, le toe-tsaina patriotika. Mbola misy an'izay ve ao Madagasikara na am'ireo malagasy mipetraka mila ravinahitra aty ampitan-dranomasina. Ataoko ao anatin'izany tenako fa tsy afabela am'izany aho. Firy no kaikaiky amin'ny ataon'ny mpasam-panjakana. Rehefa anao taratasy ianao na any amin'ny tribonaly na any hatrany amin'ny fokotany aza de efa manao ny ataony. De maketraka ihany hoe zay ve le hoavin'le firenetsika? Makely finoana ihany raha zay ngamba ny ilazantsika azy.
raha ohatra ianao anekdote kely ty zany karazana ampitaiko aminao ny zavatra rehetra zay misy eto de izao nahita olona nanao concours hiditra ifaninana hiditra mpiasan'ny douane masoko ny nahita tsy ilaza hoe taiza de rehefa izy no voaraina afaka fety arrosage be hatreo aloha mbola normal fa izao ny volan'olona niny tao anatin'le arrosage de tsy toko tsy foroana satria rehefa nandeha ny resaka hoe ato ny tena misy ny fihinanana ato amin'ity mpiasan'ny douane ty tsika samy malala daholo ny réalité misy any an-tanàna ohatra anankiray zany zay rehefa ianao zany no mba manana toetsaina patriote sy miditra ao anatin'izay fitiavana kolokolo sy ny sisa zay de ianao no tsy normal ary tonga am'le fomba fitenena hoe ringara ianao zany ianao ndray zany tsy normal ianao raha ohatra zany rehefa misy mikarakara taratasy ny sisa de mandeha le resaka hoe nareo ngatsy gasy fa gasy tanareo fa lasa tafiditra ao anatin'ny identité mahagasy am'izao taonjato misy atsika zao mihitsy ny fanaovana kolikoly zay ny anankiray fa idirako lanindalina kokoa amy lafiny atao hoe plutôt académique ny resaka de zao toetsaina le patriotisme fa azo afangaro ny patriotisme sy ny nationalisme ny olona manana nationaliste de tanareo ohatra n'ireny olona mitovy am'ireny extrême droite reny hoe tsy mila vahiny ary tsy natao afa-tsy le firenena ihany ary radical koa ary ny nationaliste misy lafiny mahatsara azy fa mila fitandremana fa patriote on peut bien être un patriote sans être un nationaliste za zany de ao anatin'ny toetsaiko za tsy nationaliste mihitsy fa za patriote raha azo mpisafidianina afaka no internationaliste koa ianao fa tsy voatery koa ho mondialiste hitanareo zany le parallèle tsy voatery ho nationaliste ianao vao ho patriote ary tsy voatery ho mondialiste ianao vao ho internationaliste natao ifandray amin'ny olona rehetra isika efa izay ny réalité misy eto ambony tany tsisy afaka mitsitokotoko intsony fa efa ao anatin'ny fanatontoloana fa tandremo ny toetsaina mondialiste zay te hitelona lay fiziana sy lay identité an'lay firenena ary mametraka an'le lamina an'zareo manokana izay firenendehibe ny internationaliste dia mifandray amin'ny olona rehetra isika zay équilibre zay zany no mila tadiavitsika apetraka ary ny fantaniana izy ary no atao hoe patriote ao Madagascar iza no atao hoe patriote ao Madagascar de rehefa nandinika sy nieritreritra aho de ho iaho hoe tonga de raccourci zany ty omeko anareo ty tao anatin'ny analyse nataoko sy mba boky vakina de zao amiko ny tena patriote dia ny olona tena tia tandrazana zany de les majorités silencieuses zao zany vazaha la majorité silencieuse ny maro anisa izay tsy miteny ary tsy mba misy misolo tena azy izy ireo io majorité silencieuse io de reo olona dégoûté rikoriko am'le système misy ka tsy tonga intsony mandeha mifidy tsika moa faly foana rehefa anatin'ny fifidiana hoe lany ny candidat zay toananao na toanany antokonao na ny fianakavinao fa tsy mba nanaitra anareo ve mba jereo foana ny isanjato na ny pourcentage ny olona tsy nifidy fa maro anisa mihoatra noho ny pourcentage safady ny olona zay nifidy raha tambatra daholo ny vaton'ireo candidat rehetra dikan'izay zany zay mpitondra fanjakana rehetra ny fandimby teo Madagasikara atreto dia tsy lanim-bahoaka tsy laniny majorité les majorités silencieuses fa laniny ankolafin'olona izay voasoratra ao anaty registra sy ireo zay mbola misy triage sy ny sisa filohan'ireo olona reo izy zany na de atao hoe filoham-pirenena de san'ireo olona reo no teny hoe voafidim-bahoaka izahay eto zany tsisy akanavaka zay mpitondra rehetra fandimby teo zany tsy nahazo ny ampahany betsaka indrindra amin'ny vaton'ny vahoaka fa misy le majorité silencieuse tsy tonga mifidy
mba efa nametraka fanontaniana ve tsika hoe ahoana ny hevitry reo majorité silencieuse reo. De mety hiteny anao ngambany ka izy tsy te hifidy ka izy tsy mahalala ny adidiny ka mora be lay tonga de mitorabato fa izao dégoûté reo olona reo, rikoriko reo olona reo. Ary ny zavatra misy am'izao fotoana zao na maneran-tany de zao manana le atao hoe méfiance, manana le méfiance am'le système de gouvernance mihitsy ny olona, tsy matoky intsony ny mpitondra ary na ny système démocratique am'izao fotoana zao na ny olona politologue de mametra-panontaniana hoe efa périmé na io système na démocratie ho azy satria tsy représentatif intsony le izy, tsy mireprésente an'le peuple intsony zay olona eo satria tena ny vitsy anisany reo olona io reo vitsy anisa. Nefa de samy teny hoe zahay no lanim-bahoaka, mila manetry tena kely anareo zay miteny an'izany fa ny vahoaka de reo le tsy tonga mifidy, ireo nanao vaty fotsy ary ataovany pourcentage fa maro anisa izy ireo noho ianareo. Io ny majorité silencieuse. Noho zany mba misy message atsipiany any aminareo zay nilatsaka ao fidina rehetra na maire na député na filoham-pirenena nizaniza zany setra misy anareo, vous êtes minoritaire par rapport à la majorité silencieuse. Na tianareo zany na tsy tianareo. Zao anefany ireto mangina tsy miteny reto mampieritreritra. Ozy ny teny frantsay hoe leur silence en dit long. Rehefa ny olona ny tsy miteny manahirana tsy fantatra zay ao anatin'ny lohany. Ary tonga am'le fomba fiteny frantsay ihany koa hoe il faut se méfier de l'eau qui dort. Fatatsika koa le expression hoe silence de cathédrale. Zany silence de cathédrale zany glaçant zany, mampatahotra, mangina ary mangina ohatrany misy tahotra anao hoe ina matahotra anao ina nipotra tampoka eo, zay mihitsy le izy. Androany zany ny émission-ko androany somary avaka kely anao appel ary anao antso mitodika aminareo le majorité silencieuse reo ianareo no mitazona ny atao hoe fahefana raha ny tena marina. Vous êtes les vrais patriotes. Ianareo no mifo vao maraina mandeha miasa mampiodina an'ity fireneny ity. Mety mpamafa birao ianao, mety secrétaire kely ianao, mety standardiste kely ianao, mety je sais pas quoi sisisa fa ianao no mampiodina an'ity fireneny ity fa tsy reo olona mandeha 4x4 sy reo cadre reo fa ianao le maro anisa. Io no zava-dehibe. Ny tantsaha mifoha amin'ny 4 maraina de efa any an-tanimboly miasa. Ianareo no mamelona ny mpiray tanindrazana. Raha tsy miasa ianareo de akendaroroka reo na de mipozipozy be toy inona any amin'ny villany. Ianareo no majorité silencieuse. Ianareo mpampianatra any amin'ny EPP, any amin'ny CEG, any amin'ny lycée, any amin'ny sekoly, mpampianatra ny zana-bahoaka dondrona sy vendrana ary tsy mahininina daholo reo vahoaka reo raha tsy nisy ianareo nefa ianareo de atao tsinitsinina. Ianareo no majorité silencieuse. Ianareo no tena tia tanindrazana ary fantatry fa be ianareo tsy mandray fivelomana, tsy mandray karama fa tena manao zany ho sacerdoce. Ianareo no tena tia tanindrazana. Ianareo mpitsabo zay tena miasa amin'ny fonareo tokoa sy ny sisa sy ny sisa. Fantatrareo ve? Fantatrareo majorité silencieuse reo ve fa eo am-pelatananareo anie ny fahefany. Le pouvoir est dans vos mains. Ary fantatry ny mpitondra fanjakany zany ary atahorany fa any aminareo ny baolina, any aminareo ny lakle, ny fanalahidy. Raha ianareo majorité silencieuse reo no mietsika, le pays est à genoux. Raha manao grève générale ohatra ny olona anankiray, ina moa ny atahorany firenena rehetra rehefa misy grève na ny France, misy réforme tadiavin'ny filoham-pirenena Macron avoaka. Miamotra izy rehefa nirotsaka ny olona. Tsy izy rery fa any amin'ny firenena hafa koa. Za zany te conscientiser antsika vahoaka hoe
any aminareo ny fahefana satria anareo no mampiodina an'ity fireneny ity, ary rehefa anareo mibloke azy de mibloke ny machine administrative, tsy afaka anao na inona izy. Ny fantaniko zany de zao, maninona ianareo le majorité silencieuse, maninona ianareo le maro anisa tsy miteny reo, ary nefa de heno tonga am'le teny hoe diso reko miantsoantso mafy loatra ny fahanginanao, manakoako mihitsy ny fahanginanao ka mampieritreritra. Maninona ianareo manaiky ho manipuleny reo miseho azy ho elite, mba nahita fianarana kely dia manambaka ny vahoaka. Zay no problema. Mba fantatrareo moa fa reo olona zay milaza azy ho elite ny firenenareo, ireo olona reo dia ils sont déconnectés, ils sont déconnectés de la réalité. Ndray andro nisy mpanao gazety taty aminay nametra-panontaniana tamina député, de nandeha ny fantanina de voavaliny daholo de dernière question teo no naharavany tsena. Hono a monsieur le député, ozy izy lay mpanao gazety, tsy manana afa-tsiray minitra atsika ozy izy a, fantanina anankiray farany apetrako aminao, mba ohatrinona ozy izy ny vidin'ny baguette de pain anankiray, de mieritreritra le mpanao le député fa hoe ohatrany hoe fanontaniana blague zany misangisangy, fa nao mpanao gazety moa misangisangy rehefa mamarana interview io, ohatra fanaondro gasikara reny. Fa izao ny tsy fantany, fandrika be le fanontaniana. De ozy izy je sais pas, peut-être 2 € mahery kely ozy vidiny mofo dipaina anankiray. Eh ben non ozy le rangaha, ho lazaiko aminao ozy izy 80 centimes. Zany hoe tsy fantany akory ny vidiny mofo dipaina anankiray. Inona ny dikan'izay? Tsy miaina ny réalité iainanao izy fa efa anaty bulle ry zareo, efa ao anatina tontolo hafa, isika vahoaka anaty tontolo hafa. De izao anefany ireo vitsy anisa reo, ireo milaza azy ho elite reo no manipule atsika le majorité silencieuse. Nefa ne isika no mampiodina an'ity fireneny ity, isika no manome vary andreo ambony loviandreo, isika no mampianatra ny zanakireo, isika no mampisy ny firenena. Hitako ny commentaire anareo satria zao ka izay indrindra le izy. Ina ny réalité ny vahoaka malagasy? Ny vao maraina be izy de milahatra so anankiroa na telo amy 5 maraina satria aveo mikatona ny pompy. Délestage moa tsy lazainy atsony, ny insécurité, ny fahantrana sy ny sisa. Za aloha de tena miaiky, mety io samy manana interprétation hoe ny matahotra polisy, matahotra famoretana, de tsy samy teny malagasy, mety ho zay fa za ndray nefa mahita hoe tsy mbola nahita firenena teto ambony tany maharitra mahari-perina ohatran'ny olo gasy. Zay ny ray, avelako any iny aloha. Idirako landalina kokoa izy ary le tena patriote, le tena tia tanindrazana. De andeha nge tsika mba hanao analyse de société, analyse sociologique. Tadidinareo le phénomène alefa barea. Inona zavatra ny olona moa le faly hoe zany ny héros, fa inona zavatra nanaitra amin'iny? Za manokana aloha zany ny analyse an'iny le événement barea iny, zavatra tsy indro miverina iny zavatra flash ndray mandeha ohatr'izay ny seho. Fa zao teo ny foan'ny majorité silencieuse. Asa raha natsikaritra nareo, nivoaka an-dalambe daholo ny tsy mpivoaka, ny tsy mpiteny, tena nahavita ny mobiliser ny vahoaka ray amanontolo hatraty ampitan-dranomasina ka hatrany Madagasikara, reto tovolahy 13 isa-monja. Reto ekipa barea za zany tsy miditra resaka baolina fa le phénomène de société ny se retrouver ny s'identifier tamireo reo hoe ay possible ho tafa ihany le bandy kely, le malagasy, fa ireto misy ohatra 13 lahy.
dia nivoaka ny majorité silencieuse. Tsy mbola nisy événement ohatran'ireny tao Madagasikara. Na politika raha tsy natafavoaka olo ohatr'ireny tsika. Karaha iny. Ka faharoa, voaingana kely teo, nalany any Marguet tamin'ny The Voice. Za tsy miditra resaka artistika, za tsy miresaka hira, fa le phénomène zany tiako resahana. Reo fotsiny misy ohatra be dia be, ahitantsika hoe révélateur le ohatra. Reo olona reo nahavita ny tsy vitan'ny mpanao politika hatramin'izay. Reo olona reo nahavita ny tsy vitan'ny mpisehatra rehetra tao Madagasikara hatramin'izay. Le unité nationale. Nous avons retrouvé l'unité nationale. Tsy mifampijery, teny amin'ny arabe tsy mifampijery tsony hoe ty mpanan-karena, ty mahantra, ty olona mahay, mifanoroka daholo teny amin'ny arabe. Tsy mbola nahita émotion populaire ohatr'izany a. Unité nationale. Tsy napozina tamin'ny zavatra tahaka izany no mipoitra. Kanefa et pourtant, eto no tiako anairana saintsika. Ireo intellectuel tsika, ireo lazaina fa manam-pahaizana, ireo lazaina reo mpitondra na mpanao politika fitondrana na mpanohitra, reo mpanao politika rehetrarehetra tsisy akanavaka, mba nianatra taty andafy any, sortant de grandes écoles ihany tany Princeton nianatra tany Amerika nianatra tany Russie nianatra tany Frantsa zay tianareo rehetrarehetra fa ny mahavarina amin'ireny olo ireny rehefa niverina any Madagasikara izy ka nandray andraikitra toa sanatrian'izany ohatra ny olona tsy nianatra ny fomba fietsiny. Toa aleoko indray raha mijery an'le zana-bahoaka vao mivoaka nianatra tery assistisy ny tery nory zareo zay na be diplôme. Aiza le valeur anenarana tantany any ampitan-dranomasina toa ohatra ny olona tsy nianatra. De nefa jereo reto 3 reto iomezany olona mantsy ny mpanao baolina hoe tsy mahay ninninona fa baolina ihany no hainy. Oui, d'accord, afaka manany any azy ianao, fa izy nahavita ny rassembler ny malagasy. Na mahay, na tsy nianatra, na mpanan-karena, na mahantra. Ary ianareo be diplôma, be bokotra, nianatra tamin'ny sekoly farany mamirapiratra, tsy mahavita mapietsika ny unité nationale, ny diplôma be anareo. Ampitaha ao am'izay hoe iza ny tena patriote. Iza ny tena patriote. Miditra ao anatin'izay resaka rehetrarehetra zany a, todika manokana eto zao. Ty zany tena message spécial misy ty ataoko ty. Ny rôle ny diaspora. Le diaspora malagasy zany a, marina fa betsaka ny fikambanana malagasy aty ampitan-dranomasina hoe RNS ino sy ny sisa, fa te todika kely am'le sain'le diaspora. Ary ampitaha ny diaspora malagasy amin'ny tantarany zanak'Israely izay lasa exilé tany Babylone. Zareo tsara le comparaison. Za tsy toriteny fa resaka analyse sociologique. Rehefa nalefa babo tany Babylone ny tsy ny zanak'Israely rehetra fa ny élite, voilà, toutes les élites nalainy babylonien de nidioviny lohany nieritreretiny zareo zany ireo zany am'izay tsy mody any Jerosalema tsony. Ary zany nahatonga andry Daniel sy reto namany hoe zay ozy izy a tsy araka sakafo amin'ny mpanjaka sy ireo sakafo men'ny mpanjaka reo fa aleona eo izy le hanikotrana ihany. Ina ny antony zany? Tsy hoe kory le sakafo maloto, tsy hoe kory hoe misy fahotana, fa izao aleonay mizatra an'le régime any an-tanàna ihany mba tsy hanadino an Jerosalema zahay. Zany hoe ny folo sy ny sainy zany tena connecté an Jerosalema foana na de tsara toerana tany Babylone izy. Tadidinareo Néhémie zay teo anatrehan'ny mpanjaka, de indray andro le mpanjaka natsikaritra malomaloka foana antareny Néhémie. De ny mpanjaka fa inona ty mampalahelo anao Néhémie, fantatra ny anao fa tsy ohatr'izao mihitsy ny pozinao rehefa tena normal le, fa inona ny mampalahelo anao? De ozy Néhémie hoe ataoko ahoana ny faly ry mpanjako nefa rava ny fireneko. Zay ve ozy izy ny mampalahelo anao? Maniraka anao ao izy hoany de nomena hatramin'ny trésorerie personnel ny mpanjaka. Io tantarany fahababoana Babyloniana io mba tiako alaina tahaka. De zao nisy conflit hoe iza ary ny tena
tia any Israely. Move reo sisa satria misy terme ampiasaina amin'ny testamenta taloha, le reste ny sisa, le sisa ve lazainy zany mpaminany mandrakariva amin'ny bokin'ny mpaminany, ireo tavela tany Babilôna sa ireo tavela le valalam-piandrofasana. Io fikantany napetraka io. Le sisa tavela lay tany a Babilôna ve sa le sisa tavela valalam-piandrofasana. De misy conflit reo rehefa niverina ny avy any Babilôna hoe zahay no tena tia tanorazana ho zany any Babilôna satria zahay mitondra ny ressources rehetrarehetra amin'ny famerenana am'lohan'ny ny mandan'i Jerosalema sy ny fanamboarana ny tempoly. Tsy nanaiko koa ny teo an-tanàna hoe zahay ny teto, zahay ny valalam-piandrofasana, zahay ny aritra ny mangidy teto. Dia nisy somary conflit. Ary io zavatra tsy karitra eo amintsika malagasy ihany koa io. Entre diaspora sy ny valalam-piandrofasana misy likiliky. Tsy mahay miconjuguer ny force atsika isika fa mifanipaka ankarony. Ary raha vao mbo misy anankiray mba metimety am'ireny de tonga dia ahoana zay iny koa mba tsy tapohan'izay tany andafy, iny koa mba zao mba zao mba zao ohatra. Eo zany hitako hoe misy problème eo. Mila vahana zay olana zay. Fa izao iny avela koa iny fa problème hafa iny. Fa ny tiako atongavana zao hoe isika ao anatin'ny diaspora mitodiako eto misy influence ngeza be tsika eo nivon'ny olona any Madagasikara. Porofony zany fotsiny, maninona ny diaspora tsy avela mifidy. Tsy Madagasikara rery fa misy firenena hafa koa ohatr'izany. Tsy mahazo, tsy mana droit de vote tsika. Point d'interrogation. Mety hiteny hoe ka lafin'ny teknika, ka lafin'ny zao ka zao ka zao. Non, reny faux problème fa ny marina dia tsy azo contrôlena ny diaspora. Anome ohatra anankiray nareo statistika aty Afrika. Any Sénégal. Ny diaspora sénégalaise mandefa isa-taona transfert d'argent ohatrany hoe Western Union zany 2 milliards de dollars isa-taona. 2 milliards de dollars isa-taona ny vola alefan'ny diaspora sénégalaise makany Sénégal isa-taona. De hoy ty économiste anankiray zay teny hoe un quart de budget de l'État. Ny vola alefan'ny diaspora makany Sénégal. Ary mihoatra noho ny aide internationale na ny Banque mondiale io na FMI io. Eo zany mampieritseritra. Dikan'izay zany misy force azo exploitena tsara au niveau ny diaspora raha mahay miconjuguer tsara an'ilay teo hoe valalam-piandrofasana sy ireo any am-pielezana ary ny mampikambana an'ireo. Pista ihany ny any no atsipiko. Anjaran'izay mpisehatra ao anatin'izay ny mandray azy sy mamadiky zany ho action. Sur le plan politique, ny akamaroan'ny révolution rehetrarehetra nisy taty Afrika dia orchestré par la diaspora daholo. Zany négritude zany, le mouvement de la négritude, iza ny voyan'izany, c'est l'intellectuel Aimé Césaire. Nalaza zany Aimé Césaire zany, tafiditra Panthéon frantsay mihitsy azy. Ho an'ny kany Madagasikara, zany pasteur Andriamanjato Risara zany rehefa niverina tany Madagasikara, na inona ny resahantsika zay momba azy, de izao ny influence nentiny tamin'ny tranga ny ainany voalohany ka natahorany ny mpanjanatany ny amin'ny zavatra zay nataony. Iza tsy mahalala zany tantara zany. Tadidinareo koa ma voatsy ela na de fatao hoe fa ela ihany ary Jacques Rabemananjara zay nisy fotoana nody avy any Frantsa saiky nanana projet ihany koa fa avy eo avorté le izy. Ratsiraka Didier na ny fahatongavany teo amin'ny fitondrana voalohany sy izy niverina tam'le hoe lera lazainy Rossini. Tout a été orchestré tany ivelany. Ary ny fitondrana ankehitriny any Andriamatoa Andry Nirina Rajoelina, le IEM tamin'izy ny sitaka tamin'ny aorinan'ny transition nakaty ampitan-dranomasina izy pour se ressourcer. Avy eo rehefa ny proposer le projet izy tany Frantsa, il était entouré par tous les politiciens français zay fata-daza. De avy tamin'iny izy nahazo ny force-ny niverina any Madagasikara, de io izy lany
mitondra firenena am'izao io. Tiako tenena aminareo de zay hoe raha izay raha ny lalana efa naleny teo aloha mampieritreritra ny diaspora hoe tia tanindrazana ve tsika fa taro zay tokony atao ary. Tsy janona ela amin'iny aho satria ny fotoana mandeha fa mba te hanome anao famaritana hoe inona moa zany le diaspora. Le diaspora dikany hoe diaspora de hoe éparpillement, zany hoe misandrahaka, miparitaka, miely andretrarehetrany. De rehefa miely izy dia manana an'izay sensation sociologique zay foana te i se regrouper, te hivondrona. Zay le toetsaina diaspora zany. Dia conscient diaspora na tiny na tsy tiny araka n'ilay dicton africain malaza be hoe peu importe la durée que le tronc d'arbre était dans l'eau, hitanareo le hazo le hoe ny fakany ao anaty rano, fa il ne deviendra jamais un crocodile. Averiko, peu importe la durée que le tronc d'arbre était dans l'eau, il ne deviendra jamais un crocodile. Havako hoe zay manana double nationalité rehetra zay mipetraka aty andafy rehetra na manana green card ianao na ianao manana titre de séjour na ianao efa vazaha mihitsy tsy haiko zay tianao lazaina, na dia firy taona nipetrahany io hazo io anaty rano tsy hivadika crocodile mandrak'izay ny hazo, fa ny hazo de hazo ihany na dia mipetraka anaty rano azy izy. Peu importe la durée. Io éparpillement na fiparitahana io dia manana endrika ihany koa hoe toy ny an'ilay mpamafy. Io le lazaina hoe le semeur, mivoaka ny mpamafy. Hitanareo le voalaza amin'ny fahasoratra masina, mivoaka ny mpamafy dia namafy ny voa teny amin'ny karazana tany. Misy teny ambony vatolampy, misy teny amin'ny misy tsilo, misy teny amin'ny tany tsara de mamoa. Izay isika miparitaka eran'izao rehetra zao hamafy ary hiandry vokatra rehefa avy eo. Inona ny fiatraikan'izay, ny implication'izay? Ajanony tsy mety amintsika malagasy tsony ary tsy mety amintsika mihitsy fa tsy intsony ilay fanantenana homme providentiel, ilay miandrandra homme providentiel hoe izany no hanavitra any Madagasikara. Tsy antsony ny fanontaniana hoe iandry an'iza, iandry any ranona ve, iandry any rakoto ve, iandry any rabe, iry ve. Izay no nahafaty atsika satria tsika nanankina ny fotsika tamin'ny olona anankiray de nametraka an'ireny olona reny ho mesia. De aizany ny afarahan'ny firenetsika rehefa nametraka ny fotsika amin'ny olona any ankady. Ajanony ity esprit mitady l'homme providentiel ity. Fa amiko ianao, c'est toi le peuple que le pays attend. Atambaro ny heriny valalam-piandrifasana sy ny diaspora aza sinakijery ary natava intsony foaniny resaka elanelana politika. Adabo io politicienne io fa tsy mahomby atsika. Je m'explique. Hoy ity lehilahy anankiray miara-miasa amiko atao hoe Alan Mancier. Alan Mancier zay miandraikitra ny atao hoe Madaraiza. Hoy ity lehilahy ty hoe si vous voulez sauver Madagascar ozy, rehefa nresaka taminay izy, il faut protéger Madagascar de l'extérieur. Tena tonga sana. Si vous voulez sauver Madagascar, il faut protéger Madagascar de l'extérieur. De na eny koa taty aorina ny tenin'ny ngamo opéra Sylvain Urfer. Tadidinareo ngamba Sylvain Urfer? De zao lazainy Sylvain Urfer. La culture du héros ne fait pas partie de la culture malgache. Spécialiste amin'ny saka kolotsaina malagasy m'opéra Sylvain Urfer. Ny culture na héros tsy ao ny kolotsaina mitady héros tsy ao anatin'ny kolotsaina malagasy ozy m'opéra Sylvain Urfer. Or isika tena ny manipulena misy tête pensante sy faiseur de roi teto Madagasikara, ny manipuler ny conscience collective atsika ho any amin'ny hoe aiza le messia hamonjy ny malagasy, iza lay voaositra hamonjy ny malagasy, dia nefany ity foana lalaovintsika rehefa zay. Dikan'izay ajanony ny fiandrasana homme
providentiel fa tsy any lalana fa ny lalana de zao ny diaspora ny valalam-piandrifasana akambany ny hery dia miova a Madagasikara. Amarana ko azy tadidinareo ny tarika mahaleo tao anatina contexte inona ny tarika mahaleo no mitsangana tanaty contexte inona ny tarika mahaleo nitsangana porte parole na mouvement populaire ane mahaleo raha ny tena marina atakeo reny izy lasa groupe artistique suiten'izay événement 1972 ary misy influence tamy tanora tam'zany zany tarika mahaleo zany hitanareo am'zany fa tsy olona anankiray no ilain'ny firenena fa vondron'olona reo no patriote. Hankalaza ny 26 juin tsika fetim-pirenena miafatro de zao hoe atsaharo ny esprit mitady l'homme providentiel ary malagasy fa tsy antsony ary tsy any mihitsy fa izao mila ny patriote. Izany patriote le majorité silencieuse ianao le tsy niteny io ianao le tsy nandray anjara tamy fifidianana io ianao maro anisy io nefa ianao ny mampiodina ty fireneny ty mitsangana ianao fa rehefa ianao no miteny tsy maintsy miaino anao reo olona mitondra reo tsy maintsy miaino anao reo elita reo satria zany majorité zany a tsy azo tapenam-bava. Zay ary ny fandaratsika androany fa mirary soa atsika rehetra samia tain'Andriamanitra daholy veloma tompoko mirary soa atsika rehetra.